miasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny kosa indray dia nandray ny ministra lefitra sinoa misahana ny varotra androany ny ministre nivon'ny republique misahana mitetika asa ny filoham-pirenena ny fanajariana an-tany ary ny fampitavana. Mitsidika ireo fanajana ny ministra nivon'ny republique misahana mitetika asa ny filoham-pirenena fanajariana an-tany ary ny fampitavana Mansour Fidinana androany ny ministra lefitra sinoa misahana ny varotra kiankinina. Miresaka fiara-miasa mandro tonga indrindra teo amin'ny lefy ny foto-drafitrasa. Ny ministra sinoa misy ny commerce sinoa tonga teto anamafisatsika ny fiara-miasa amin'ireo sinoa ireo inona ny tokony fiara-miasa azo atao tsika i anankiray ohatritsika anatin'le pays les moins avancés zareo manana expérience maro de maro amin'ny infrastructure maro de maro ia zay ny dinidiniky teo hoe aiza ny fomba iarahana miasa tonga eto tonga ty amintsika izy dia mindraysika mpananjana izy ahoana ny tokony iarahantsika miasa amin'izany zay ny dinidiniky global dinidiniky ankapobeny. Anisan'ny firenena manana fifandraisana matotra amin'ny malagasy sy ny firenena sinoa saika izy ireo nahazo nakapitsahany tolotrasa fanambarana goavana amin'izao fotoana izao. Hitondra fiara-miasa vaovao ny firenena roa tonta izao fahatongavana ny ministra lefitra sinoa misahana ny varotra izao.